Zay ny amin'indry fa tsy ho elainy koa dia iverina indray ny fifaninana fambolena Apemba na ny sorgho amin'ny distrikana Tsimondranao. Loka goavana indray no azon'izay mandresy ao anatin'izy ity efa eo-piomanana tanteraka ihany koa ny mpikarakara ao anatin'ny fikambanana hafabe izany. Hanomboka ny 12 jona ho avy izao ny fifaninana fambolena Apemba na sorgho ho an'ny distrikana Tsimondrano. Iaraka hanomboka ny azy avokoa ireo mpamboly isaky ny commune amin'izay. Ny asabotsy teo dia nisy ny fivoriana raika sanandiniana ny fomba hanatanterahana ity fifaninana ity izay notanterahana teny amin'ny foibe ny fikambanana hafabe teny Itaosy. Tapaka zany fanomboka amin'ny 25 volana Jona ny fambolena. Teo zany dia hotolorana loka tokoa zany efa malala ny fepetra rehetra mikasika izany moa zany ny faninana. Hotolorana loka tokoa dia mena ny voalohany zany aloha zao mbola loka hoe hitanay dia ny kivota zany no ananovany zareo amin'ny fotoana io. Ankoatra ireo mpamboly moa dia nisy ihany koa ireo vahiny saina tamin'ity fivoriana ity izay nilaza ny fahavonona ny hanampy ireto mpamboly ireto sy ity sy ampambolena iray ity. Ny nay mirahalahy dia fity mifamaly hatrany ny zavatra ny fanarahana ny rahana hatramin'izay. Ny zavatra nataony androany dia mitolaka any amin'ny resaka fampandrosoana ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny fambolena. Tiany moa zany fa ny fambolena Apemba izay zavatra iray azo lazaina fa afaka mahasolo mihitsy ny vary. Ilaina fotsiny ngamba ny fampizarana ny olona amin'ny fomba fihinanana azy sy ny fikarakarana azy. Fa ny tiako marihana faharoa manaraka izany dia ny fahatongavan'ireo ataontsika hoe fikambanana tantsaha tamin'izao fanasana izao izay mampiseho fa liana dia liana tokoa ny tantsaha. Afantatra ihany koa fa hany 12 jona dia efa isary ny fampiratiana amin'ny alalan'ny vitrine ireo fomba fambolena ny Apemba sy ireo vokatra azo rehetra. Loka goavana moa no atolotra izay mivoaka mandresy amin'ity fifaninanana goavana ity dia fitaovana kubota iray ho an'ny